antsika rehetrarehetra indray ao anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao tamin'ny farany mosika dia niresaka nireo famonjena 5 izay nataon'i Jesosy ho anao dia hitantsika tao anatin'izany fa nifonjen'i Jesosy tamin'ny fahotany ianao nifonjen'i Jesosy tamin'ny aretiny ianao nifonjen'i Jesosy tamin'ny fahoriana ianao nifonjen'i Jesosy tamin'ny asany devoly ary nifonjen'i Jesosy tamin'ny fahatizeranao avy. Fa amin'ity androany ity sika dia mbola tsy ala ao anatin'izay loha hevitra hoe famonjena izay ihany dia izay indrindra no resantsika loha hevitra anankiray dia ny amin'ny batisan'ny rano. Mialohan'ny iresantsika an'izay loha hevitra izay dia tsara fantaritsika hoe io teny hoe batisa io moa dia avy amin'ny teny grika hoe baptizo izay midika amin'ny teny frantsay ilay izy hoe immerger na adikatsika amin'ny teny malagasy hoe asitrika. Dia izany hoe midikany hoe batisan'ny rano zany dia asitrika any anaty rano dia avoaka rehefa avy eo. Izay zany ilay batisan'ny rano. Ny fanontaniana mipetraka hoe tena ilain'ny kristianina anankiray izay ho any an-danitra marina ve ny fanaovana batisa. Dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Marka 9:20 ny 9:20 dia milaza hoe izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino kosa no eloina. Arak'izany tenin'Andriamanitra izany dia ny olona anankiray izay ho any an-danitra zany dia tokony atao batisa. Ny olona ho vonjena dia tokony atao batisa. Ny famonjena, ny finoana sy ny fandraisana an'i Jesosy Kristy dia mitarika ny olona anankiray amin'ity dingan'ny fanaovana batisa ity. Jesosy tena mihitsy dia nanome ohatra antsika. Izy tena dia natao batisa izay fantatsika hoe tena moron'ny Jordana Jaona mpanao batisa no nanao batisa an'i Jesosy. Ary Jesosy ihany koa dia nanome baiko an'ireo mpianana izy mba hampanao batisa araka ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 5:20 dia ny 7:20 izay milaza hoe koa mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ary io tenin'i Jesosy io baiko izay nomen'i Jesosy ny mpianatra io dia tena nakatoavin'ireo mpianatra satria ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 dia rehefa nitoro tenin'Andriamanitra Petera tamina vahoaka betsaka dia rehefa nibebaka ilay olona voatsindro natao am-poniny nohony amin'izay tenin'Andriamanitra dia nanontany ireo olona ireo hoe inona ny ataonay mba ho vonjena izahay. Dia namaly Petera tamin'izay fotoana izay hoe mibebao izy ary ao ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ianareo rehetra. Dia tao anatin'izay misy lehilahy tokony eo amin'ny 3,000 eo rehefa nibebaka dia natao batisa tao anatin'izay fotoana izay. Ao amin'ny asan'ny apôstôly ihany 10 dia misy tantarana lehilahy anankiray izay antsoina hoe Cornelio izay lehilahy anankiray tsy jiosy izy io fa hafa firenena. Fa rehefa nampiantso ny Petera izy sy ny fianakaviana hitondra ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny tokantranony ary rehefa nibebaka sy nino an'i Jesosy ka nandray ny fanahy masina izy ireo dia hozy izy Petera tamin'izay fotoana izay hoe moa misy mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa an'ireo ve hozy izy. Dia tao anatin'izay no natao batisa Cornelio sy ny fianakaviana. Mbola misy tantarana lehilahy anankiray ihany koa ao amin'ny asan'ny apôstôly 9:20 ao lehilahy anankiray Romanina izay nino an'i Jesosy izy ary nanontany izy any Paoly Sisilasy hoe inona ny ataoko mba ho vonjena hozy izy. Dia nandray an'i Jesosy ilay lehilahy ary taorianan'izay dia nataon'ny Paoly Sisilasy batisa io lehilahy io. Izay ohatra anankitelo izay no raisiko miainga avy ao anatin'ny Baiboly fa ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly io dia manambara olona be dia be izay natao batisa. Dia izany hoe tena ilaina zany ny fanaovana an'izay batisa ny rano izay. Dia midika inona ny fanontaniana mila mipetraka indray dia hoe midika inona eo amin'ny fiainana maha-kristianina nefa ny fanaovana batisa. Midika inona na mitondra inona eo amin'ny fiainana maha-kristianina ny fanaovana batisa. Isika rehefa nino sy nandray an'i Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainantsika manokana dia afaka tamin'ny ota isika satria araka ny fampianarantsika tany aloha hoe ny fahotana izay nahazo ny olona rehetrarehetra, ny fahotana dia fiainana manandevo antsika olombelona izy io. Ka rehefa nino sy nandray an'i Jesosy ny olona anankiray dia
maty ny amin'izay fahotana izay na hoe afaka ny amin'izay fahotana izay. Ka rehefa maty zany ny olona anankiray dia tokony alevina. Ary ny batisa izay fandevenana izay, ny batisa zany dia fandevenana an'le fiainam-pahotana. Ny batisa zany dia izay fandevenana ny fiainana teo aloha zay. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 9:9-7 sy ny 4 dia voalazany tenin'Andriamanitra tsy fantatrareo ve ozy izy fa niza ianareo ozy izy natao batisa ao amin'ny Kristy dia natao batisa ao amin'ny fahafatesana ozy izy. Koa raha niarana levina tamin'ny batisa ozy izy tamin'ny fahafatesana nareo ozy izy dia tahaka ny nananganan'Andriamanitra an Jesosy tamin'ny maty ozy izy no ananganana anareo ihany koa andehananareo amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Izany hoe tena zava-dehibe zany fanaovana batisa satria nampiraisina tamin'ilay fahafatesan'i Jesosy sy ny fandevezana anazy tao am-pasana, ary rehefa avy eo izy dia nitsangana tamin'ny maty. Dia ohatr'izay mihitsy koa tsika rehefa atao batisa zany hoe maty ny amin'ny fahotana aloha voalohany indrindra dia alevina miaraka ao amin'ny batisa ao anaty rano, ary rehefa mitsangana tao dia mitsangana ho amin'ny fiainam-baovao amin'Andriamanitra. Dia izay zany ilay tena hevitry ny batisa, hevitra miafina ao ambadiky ny batisa. Ny olona anankiray izay mino sy efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany manokana zany dia tokony atao batisa, satria ny batisa dia lalana mitondra makany amin'ny famonjena. Izay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity dia makasitraka anao naharitra ny eno hatramin'ny farany dia tahiny Jesosy daholo atsika.